eto amin'ny faritra Itasy no nisantaran'ny kandida Rajaonary Mapianina ny fampilezan-keviny omaly. Nanomboka teto amin'ny distrikana Rivonimamy, nitonta ao Analavory, avy eo niazo any Soavinandriana. Rehefa izay dia nitonta ao Faratsoa sy Betafo indray ny dian'ity kandida larana fahatelo ity. Sy lasa-danja tamin'ireo toerana rehetra nitsidihany hatramin'izay ny faradoboko ny fampelezan-kevitra teto Tomasina ho an'ny kandida ny vaovao. Ny gouverneur vaovao Madagasikara teto Tomasina nisy nandromba, nisy nandoro, fa izaho kosa dia niteny tamin'ny mpikambana ary nanao azy tamin'ny radio tsy mila mamaly izany isika dia mandala ny fihavanam-pirenena, ilaina fihavanam-pirenena ka tsy mamaly izany tiketapinasoko avy eo. Niaiky ny vahoakan'ny Tomasina fa Rajaonary Mapianina ihany no kandida mahavita azy, mahafeno fahaizany tantana hanavotana ny firenena.